Pejim-bavao hafa tanteraka kosa indray tsy mbola mahazatra ny malagasy ny manaraka na manaja ny hetsika toy ny journée verte na dia nisy aza ny fanentanana nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny ekôlôjia sy ny ala izay nanokana ny andro omaly ho journée verte nitovy tamin'ny andavanandro tokoa ny fifamoivoizana omaly alahady izay io jerisika indray ary ny sary. Tsy mbola ao anaty kolontsainan'ny malagasy ny fanajana izany andro iray natokana ho maitso na journée verte izany izay nitotsaina tamin'ny alahady 12 oktobra lasa teo. Pirofon'izany na dia nanao fanentanana aza ministeran'ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny alina dia mbola maro ireo fiara tsikaritra ny famezivezy teny an'arabe teto andrenivohitra omaly. Somary sarotra tokoa raha ho an'ny malagasy ny hanajatra amin'ny faran'izany andro iray natokana ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izany raha ny hevitra ity raim-pianakaviana ity. Tsara tokony atao matetika raha vita manao ohatrenana ohatra hoe isan-kerinandro mba isan-kerinandro fotsiny dia efa tsara be. Izany hoe mbola sarotra ihany aloha tena hoe anatanterana azy hoe tontolo journée satria problème le fiainana mihitsy zao nefa dépendant an'le voiture raha tsy hoe misy hoe système mihitsy novaina na mametraka système généralisé. Tsikaritra amin'izao tokoa fa nanohy ny andavanandro ny malagasy omaly ary samy somokitry ny fitadiavana any ka tsy afaka loatra anaraka sy hanaja ny hetsika toy ny journée verte. Na dia izany aza najain'ny mpanamory fiara ihany ny faritra nandalovan'ilay hetsika marathon de Tana izay antipisian'ilay hetsika fanentanana.